Fa nisy ihany koa moa ny séminaire lehibe izay notanterahany Centre Parole Vivante na CPV tetsy amin'ny kianjana Tsaramanitra omaly. Fitahina sy fiazonana azy io moa no lohahevitra izay nentina novelabelarana nandritran'izay séminaire izay. Ny famitona teny amin'ny kianjana Tsaramanitra omaly ireo mpino marobe avy amin'ny Centre Parole Vivante na ny CPV anatrika ny séminaire lehibe izay nokarakarain'ny fiangonana. Fitahina sy fiazonana azy io ny lohahevitra nampitondraina zany séminaire zany. Nentina nanamariana ny fankalazana ny 20 taonan'ny fiangonana CPV ihany koa ity hetsika lehibe ity. Misaotra n'Andriamanitra lehibe satria marobe ireo olona namaly ny antso, marobe ireo nandray fahagagana, nandray faharasitranana, marobe koa ny olona nidera na amin'ny voninahitra n'Andriamanitra teto. Dia voninahitra lehibe zany no atolotra n'Andriamanitra dia ny ten'Andriamanitra moa ny teny fa izay manome voninahitra azy dia omeny voninahitra koa. Dia mahatoky izay fa ho antsika rehetrarehetra izay mbola tsy afaka nanatrika an'ilay fotoana, mbola marobe ny fotoana iarahantsika satria mbola amin'ity taona ity mbola ho fankalazana 20 taona foana mandritra n'ity taona ity hatramin'ny volana Mai 2014. Marobe ireo hetsika mbola ho karakaraina, anisan'izany ny fikarakarana ny vavaka lehibe izay ho ataontsika isaky ny sabotsy lahady aorianan'izao fotoana izao miaraka amin'ny SVKL, ny tondra ny tenin'Andriamanitra zany dia ny révérend Dimy Andreasson sy ny pasteur Rodolphe Dafinarivo. Isaky ny sabotsy lahady izy io eny Tsavatsava espace CPV. Raha nisongadina ny séminaire ny tapakandro maraina dia ny fampisehoana gala évangélika ho fiderana an'Andriamanitra niaraka tamin'ireo antoko-pira CPV no nentina nanamariana ny tolokandro.